Rivoca malagasy manerana nosy ianareo somary mahoaka manatriky itony tokolasy tokovavy tao anatiny misy fidianana ofom-pirenena tamin'ny fahina ambin'ny folo ny volana novembre telo ambin'ny sy roa arivo dia miroso isika ankehitriny amin'ny fametrahana ny rafi-pitantanana ara-panakanana koa araka ny andininy fa efatra amin'ny dimapolo ny lalam-pamorenana dia nanolotra anarana telo tamiko ianareo solomavam-bahoaka mikamana amin'ny vondrona antoko manana maronisa eo anivony ampeniere pirenena misy masotsivana napetraka ary ilaina sitakina amin'izay sahana ny andraikitra lehibe ho praministra lehibe ny gouvernement izany. Ny praministra dia pirenena tsy maintsy manana trakefa maro na eo amin'ny lafiny fitantanana izany na eo amin'ny ahitaka na leadership na koa eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena. Noho izany dia tsy maintsy olona mahafehy ny fitantanana amin'ny ankapobeny na io araka ekonomika na araka diplomatika ary mahafehy ihany koa ny lalàna velona sy ny raram-pirenena amin'ny ankapobeny satria izy no mitariky ny filan-kevitry sy ny gouvernement ary anisan'izany ny mametraka sy manaraka ny asa rehetra mba hifanaraka amin'ny bola-panjakana ho fanankaterana ho fanamba rehetra atao eto amin'ny firenena. Izy ihany koa mitondra andraikitra voalohany amin'ny fametrahana sy ny fanarahana ny fanankaterana vina fampandrosoana voafaritra ao anatin'ny PGE na ny politique générale de l'État na atsotsika ihany koa amin'ny teny malagasy ny hoe fanarahana ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny ny drafitra ara-panjakana. Ny manaraka ireo ministra amin'ny fanankaterana zany PGE zany hoe iza ministra manankateraka na tanteraka na vita na tsy navita an'izany fanampy apetraka ho amin'ny fampandrosoana Madagasikara zany. Ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa no antoka iray ampisongadina ny Madagasikara koa anjara ny praministra no manamafy ny fifandraisana sy ny fiara-miasa amin'ireo firenena vahiny sy indrindra amin'ireo mpiara-monina toa izany ihany koa ny arana ekonomika ary ilaina miady hatrany sy mahay miala ny tombotsoa ambony firenena ny praministra. Ilaina ihany koa ny fitehirizana ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena satria ny fanapa-kevitra rehetra izay ho raisina dia tsy maintsy atao manaraka lalàna sy ny fenitra ao anatin'ny lalàna. Masina loatra ny fatokisana napetraky ny vahoaka malagasy ary tsapako fa miandrandra fampandrosoana mipaka isaky ny tokantrano ny pirenena. Noho izany dia mila mitondra vahaolana aingana sy maharitra isika eo amin'ireo fanamby apetraka sy ny olana iainana ankehitriny sy ny ainany vahoaka hatray ihany koa rehefa nandinika lalina sy namakafaka tamin'ireo anarana telo natolotra OPM zay natolotra ireo solomavam-bahoaka tsy natao ankarterena fa natao akitsifo dia misy antony telo lehibe tsy maintsy anapatsika sadatsika fanapa-kevitra. Voalohany zany dia mila olona zadrarata sy mahitsy ary tsy mivadipitokisana
faharoa dia mila olona mafy ireo asa fampandrosono sy ny fanatanterahana ireo vina ifanatonika ny tenako. Fahatelo dia afaka volana vitsy dia hiatrika fividianana sy mavaovaoaka ihany koa ary anamarika sy amaritra izay manana ny maro misy eo anivony antemperam-pirenena io fividianana sy mavaovaoaka izay voapetraka. No zany dia fantatrareo fa za dia tsy tia manofanofo. No zany dia mifanapa-kevitra zay raiso dia fanapa-kevitra ampahendreny, fanapa-kevitra afahantsika miasa, manohy miasa, mananateraka ny asa aingana ka rehefa nandinika sy namakafaka ny tenana. Izy telo mianadahy-mianaka teo dia samy manana ny fahaiza-manao daholo. Ao ny afaka ametrahana ny fahatokisana. Ny fahatokisana zany royauté moa dia zavatra tena sarotra ankehitriny satria ny olona zay tena fahatokisana dia matetika mivadim-bilirana. No zany zany royauté zany dia zavatra masina sady loatra aminy. Ka rehefa nandinika sy namakafaka dia ambarako amin'ny fomba ofisialy androany ny fanapa-kevitra zay presque fa dia andriamatoa say Christian no efa mahafantatra ny fomba fiasa Kristy ary efa mahafantatra ihany koa ny tanjona lehibe sy ny fandroana tsika ho apetraka eto amin'ny firenena. Misy zavatra maromaro no zavatra diova eto amin'ny fitantanam-draharaha ny firenena. No zany dia olona afaka namonetratsika ny fahatokisana izy ary nitsy manantena fa ametraka fomba fiasa vaovao izy ary hoentitra sy tsy andefitra amin'ny sakana rehetra mety ampiraikitra ny fampandrosoana satria mila vokatra aingana sy azo tapaitana ihany koa ny vahoaka malagasy. Zavatra tiako ambaranareo dia izao ny firenena tsy nanova prime ministre nandritra ny mandalo iray manontolo. Misy antony sy dikany lehibe zany. Ary inoky ihany koa fa ny fahazahoana ny majorité amin'ny fifidianana manaraka no ahafahantsika mamaritra sy mametraka olona mety efa voahofana afaka mitaka sy tondratsika amin'izany fiovana vaovao zany. Dia ny fanafanganana ny raha-mpanjakana sy ny avy an'olon-koty izay no tsy maintsy masona voalohany na eo ny fividianana androm-panjakana isatsikajaka na eo ny ministera sy ireo sampan-draharaha rehetra. Tsy zavatra moka ny ady amin'ny fahantrana sy ny fampandrosoana ity tanindrazana manaratsika ity ka na inona no mety hosakana dia tsy maintsy atrehantsika ary tsy maintsy mandroso i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy rehetra. Mikasika ny fanendrena ministra dia manomboka rapiso dia roso amin'ny tsikana manaraka isika ary fakina ireo izay ministra ho mpikapana eo anivon'ny gouvernementa ny prime ministre. Anitrateko ihany zay efa nolazay fa lehibe loatra ny adidiny andry sy andrainy vahoaka koa hoentitra ny fanadihadiana sy ny fifatenana izay indrindra no tsy maintsy anendrena olom-pirenena vonona moko ny vahoaka ary katsaka ny tombotsoa ambony ny firenena sy ny solongonana. No zany dia mila olona madio
mahitsy ary miasa aingana manana ndrakizy ary andakosivana entitra sy anao testa daholo ireo amin'ny minisitra izay vofanty mba hahafantarana hoe vofehana aroaino ny toerana zay metrahana azy sy ministera izay mosahana. Ny zavatra anaova amin'ny fanendrena minisitra amin'tia mandat manaraka ity dia ireo minisitra izay lafitra gouvernemente akoatra ny fanaovana test dia anao fianianana fa anatanteraka ny asa ampamarinana ary manaiky fa tsy anao manosony avetrana eona ary manosony avetrana fa mametra-pelana ary raha tsy matanteraka ny asa dia tonga dia isorona eo amin'ny toerana manisitra anazy. Vitsy ny olona osana anao minisitra izay mamokoly dia tokony tonga dia vofaizina araka ny lalàna feny. Zay zavatra hafa n'ity mandat manaraka tsisy ilafo tsisy kinamanamana ary rehefa mamokoly dia tsy maintsy hofaizitsika ao anaty hoandreo zay vonina ny firenena sy ny vahoaka raha mahatsapateny izy io fa mahafeny zany fipeky zany manana ndrakiva na ara teknika na ara morale na ara politika afaka natanteraka izany asa masina zany mampitanindrazana dia afaka mametraka ny CV na ny momba azy ireo eo anivony primature ary dika mitovy eo anivony fiakizina politika ao motsoatra tiako ny manamarika fa isapana manokana isana isivana sy ny anaovana zany testa ho an'ireo minisitra izay vonina reny andraikitra. Tiako milaza fa tsisy indrafo iresaka koty ary oentitra tanteraka ny tenako amin'izay mety hoentika rehetra fikasana sy fidavana tomboso manokana manoloana ny tomboso an'ireo sy ny maro sy ny vahoaka ary ny firenena.